Fa ankohonana mahery ny 305 alina no nahazo tombony tamin'ny vatsinankohonana manerana ireo distrika 13 fahombiazana izay no azo amtinana ny 5 taona nisitrahan'ireo mpisitraka ny tetikasa ho an'ny tao Manakara sy vohipeno manokana. Ankoatra ny fampidirana ny ankizy an-tsekoly dia nampivoatra tanteraka ny seha-piariana ireo ankohonana ny fiofanana sy tantsorika azon'izy ireo. Fantatra fa isan'ireo isitraka ny tetikasa vatsinankohonana manomboka amin'ny taona ho avy io ny ao amin'ny distrika ny Kongo sy Farafangana hoy ny taleparitry ny Fidy ao Manakara. Indro ny fanadihadiana mirakitra ny fiovam-piainan'ireo mpisitraka ny Sonia Andrianirina sy Stéphane Rakotomalala. Izy no Torniana Laurence, anisan'ireo nisitraka ny vatsinankohonana teto Mahabo Vohipatsy. Ny fiompiana akoho gasy no seha-piariana ny safidiny. Akoho roa no nanomboany 5 taona lasa izay ary tafakatra 7 isa amin'izao. Isana nampibetsaka azy tamin'ny fampiroboroboana izany ny teknika mpiompiana azony tamin'ireo teknisiana dia anivo ny sehatra mahasoa. Italoha zany le fanompy akoho da tao ambanina variray akoran'rony tao ambany variray aho da zara le fa fomandraigna de fa mivelagna agny de fa izy mitondra agny agny da sonogna agny da mody koa sisy papidry fa hatramin'ny vatsinankohonana zany ay nahazo fiofagnana momba ny resaka fiompiana hay de fa nasiana hoe akaika roka mety asiana tragnony akoho da nasiana tragnony zany zio da misy fiteriteronany aho da sy amitra am'za fiasarany fiainako za koa zany aho de fa miroso megnagny fezay ny zanakay taloha zany nianatra tamin'ny EPP tam'izao ny zanakay ngana zao da nisahagnako hoe ndreo tapitra ny vatsinankohonana rô de fa Desambra ny vatsinankohonana tapitry Oktobra fidiran'ny mpianatra da napidiriko masera vao zany ngana ba iezahako mafy hoe saba mety tafavoaka. Azo lazaina ho mpiompy matiany izy ankehitriny satria na ny fanaovana vaksiny ireto ankohom-piny ireto azy dia izy ihany no manao izany. Mbola eo amin'izay fiompiana izay ihany ny vorontsiloza kosa indray no niompana ny tsaboto miadana feno. Vorontsiloza roa ihany koa no ny andohany. Rehefa nampiatra ireo teknika sy tantsorika avy amin'ny mpampiofana izy dia niroborobo izany ka nahatratra 7 amin'izao. 7 alina hatramin'ny 7 alina ariary no amarotany iray. Mandritry ny fankalazana ny isa taonan'ny Toby Akaramalaza na fetim-pirenena na ihany koa krismasy moa no ambarany fa tsara dia tsara ny tsena. Indraindray hoy izy malafo vorontsiloza 12 ao anatin'ny iray andro. Ny azo dia nanaovana ito da omby anankitelo da osy anankiroa zay zany ny azonay aminazy da namboatra ny tragno ty koa zany nampanamboarany Fidy avao koa dia bisibisy avao koa zany nanaovana ity. Ny fambolena kosa indray dia saika voly avitra avokoa no ataon'ny mpisitraka. Misy amin'izy ireo no manofa tany na mifampirarah amin'ny tobotany. Tsaramaso, laisoa, anana, sombina amin'ireo vokatra ambolen'izy ireo. Tena misy tombony be dia be. Tena be. Efatra kapoaka namboleko an'le tsaramaso. Dia io izy tanarah dia mbola misy apitorana. Natratra firy teo firy kapoaka zany izy rehefa vokatra rehefa niakatra. Izy zany le mbola io izy. Dia ty zany namarotako an'ity dia 80 kapoaka teo. Dia namaritra iaho dia mbola io dia mbola misy any apitorana. Tena miova be, tena miova. Satria fianarany zanako milamina tsara ny fandaovako ny collage isam-bolana. Mianatra amin'ny masera ny zanako dia mianatra amin'ny CG dia mianatra amin'ny Tsy aivina fa ny fiofanana azon'ireo mpisitraka niala tamin'ny fomba fiompiana sy fambolena nentim-paharazana no nahazoan'izy ireo vokatra tsara toy izao. Mamokatra izy loha an'ny sakafony dia rehefa mahavokatra sakafo izy efa mijery lavidavitra kokoa misokatra amin'ny alalan'ny hoe fahafahany manao tahiry manao varotra ihany koa dia iny varotra ataony iny ny ahafahany manana vola reny vola entiny anitarana amin'ny hoe famoronana asa sy fidiram-bola. Fahombiazana no azo amtinana ny 5 taona nisitrahan'ireo ankohonana ny tetikasa vatsinankohonana ho an'ny teto Manakara manokana hoy ny taleparitry ny Fidy eto an-toerana. Mahafapo ary efa voalazan'ireo mpisitraka ombieny ny fivoarany tao anatin'izay 5 taona nanomezana azy ireo tosim-pietsika maro akoatra ny vatsy izay efa voaray tao anatin'izay fotoana izay. Efa madiva hifarana moa ny tetikasa ho an'ny eto Vohipeno sy Manakara. Fantatra fa isan'ireo isitraka ny tetikasa vatsinankohonana anomboka amin'ny taona ho avy io ny ao amin'ny distrika ny Kongo sy Farafangana ho hiatrany ny taleparitry ny Fidy eto Manakara.